Faltavaraka amintsika indray izay manaraka ny vaovan-tsary ny televiziona malagasy tompoko lasy tompoko vavy amin'ity zoma ity manasanao indray ary anaraka hatramin'ny farany vaovao indro ary aloha ny lohateny vaovao. Malagasy roa tapitrisany no kendrena ho vita fisoratana anarana biometrika hatramin'ny volana Jolay, nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany izany ho an'ireo olom-pirenena 12 taona no miakatra. Mahery ny 7 arivo ny polisy isahana ny filaminana manerana nosy mandritry ny fetin'ny Paska, isy fomba fiasa manokana anatrarana izany. Amin'ireo maresaka maneran-tany nandefa sambon-danitra hanao fitsiriana eny amin'ny volana ny Amerikanina 50 taona aty aoriana indray. Hiditra amin'ny atsipiriam-baovao sika tompoko lasy tompoko vavy anomboantsika azy dia resaka famahana olana ny fahatsiatsiana ny lakan-drano sy ny loto izay tena mampijaly ny mponina eto Antananarivo renivohitra indrindra rehefa fotoam-pavaratra tahaka izao ka misy lakan-drano hatramin'ny 5,000 metatra amin'ireo boriboritany eniny eto an-drenivohitra no nasiana fanadiovana tao anatin'ny IMO izany hoe tamin'ny alalana asa sandaina vola izany ka etika nentina nanadio ny tanàna nanome asa olona hatrany amin'ny 5 arivo ary amerenana ny firaisan-kina amin'ny sampona ihany koa no tanjana ao anatin'izany indrindra ity tetika asa ity izay nitarindra matoa Elizara Andrianirina vadiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara rehefa nanomboka tamin'ny alatsinainy 17 volana Mars izany ary ny farana androany nirotsaka antsehatra mihitsy moa izy nitarika ny vahoaka tao anatin'izay nitoteny anosy be sy anosy zato ny famaranana izay hetsika izay araka izao hitaterany Miray Andrianjafy azy izao eo amin'ny sarin'ny Fendro Andriamalala. Saika voatety avokoa ireo distrika enina teto an-drenivohitra tao anatin'ity asa sosialy no tarihindra matoa Elizara Andrianirina vadiny filohan'ny fanavaozan'i Madagasikara sy ny kabinetrany ny ministera amponina sy ny avy amin'ny fanilo fanavaozana Madagasikara na ny FFM ary ireo mponina eny amin'ny faritra indrindra ireo mponina tena sahirana izay nanao asa fanadiovana ao anatin'ilay tetika sa IMO. Hetsika izay natomboka ny alatsinainy 17 volana Martsa, natomboka teto an-Tautapenaka ao boriboritany faharoa, nitotany amin'ireo boriboritany 5 ary ny farana androany isan'izany ny teto amin'ny boriboritany fahaefatra, anosy be, anosy zato, teo ihany koa ny tany Analamahitsy, Omaly. Fokontany 10 no nisitraka izany. No marihatra matoa Elizara Andrianirina vadiny filohan'ny fanavaozan'i Madagasikara teto ny fanoloran-tenany hanamafy ireo sehatra asa fanampiana indrindra ireo mponina tena sahirana. Misaotra ny ramatoa vadiny filohan'ny fanavaozana tsika tonga aty marihana moa fa tsy vao izao izy vao midina fa efa teo foana izy izany hoe mitohy foana izany ny asa ataony amintsika tsy manadino antsika mihitsy izy fa dia miezaka isan'andro izy mijery ny sosialitsika ny tiako tenena fotsiny hoe izany sosialim-bahoaka izany dia mila mirahina antsika mahay mifankatia tsisy mahavita tena rery fa mila mahay mifanampy dia rehefa avy eo tsika andeha hiasa dia ataovy amin'ny fofeny fitiavana fanadiovana fa tsy atao hoe diovina fotsiny fa tena atao ampitiavana mba hanadiovantsika ny tanintsika malalatsika ity. Nareo vahoakany Tautapenaka faly miarahaba atsika aby tonga eto amin'izao asa sosialy ataotsika zao amin'ny mahareny ahy dia hanolo tanana nareo vahoaka zao amin'izay asa sosialy izay hanomeny filana izay tadiavinareo hanao izay tratra ny herinay mandrakariva dia manentana antsika hantrany koa mba hanao zavatra mifo ary ny fahadiovana ny zava-dehibe raha madio tsika dia misy fahasalamana azotsika amin'izay zavatra izay fa manentana hantrany filazaresaka fa dia sorana antsika rehetra tonga maro nanatsika fa iara-iasa aminareo zaho amin'izao. Raha teto anosy zato ohatra anisan'ireo faritra iva eto am-boriboritany fahaefatra izay mitotra faisana vokatry ny fiakaran'ny rano isan-taona. Manatitra ihany koa nefa ny fahatsiatsiana ny lakan-drano ka nanaovana izao asa tana maro izao. Tanjona ao anatin'izao moa dia hoe ny arahana ny fahadiovana ny olaram-pahamehana ary ny amezana asa ihany koa ireo tsy manana asa ao anatin'izany. Nafinaritra ny fiarahana taty amin'ny 4e arrondissement satria
tena vonina ny olona rilina ny olona ao anatin'izany fiarahana manadio ny tanàna sy fanatsarana ny tanànatsika zany. Lakandrano 5,000 metatra no diovina tao amin'ireo fokontany 2020 amin'ireo boriboritany 4 tao anatin'ny 5 andro mba ialana na ampianana ny resaka tondradrano eto an-drenivohitra. Roapolona sahirana amin'ny faritra ihany no manao ny asa ka olona 540 no nahazo asa tao anatin'izay. Ora 3 isan'andro no nanaovana izany asa izany. Izy ireo izay nomena vary 5 kilao isan'andro miaraka amin'ny vola 2,00 isan'andro, izany hoe vary manodidina ny 10 taonina no nozaraina ary volatra amin'ny 3,50 tapitrisa ariary ao anatin'ny tetika asa IMO na ny Haute de main d'œuvre izay entina anadiovana ny tanàna, mamorona asa tselika ary manamafy ny fiombonana eo amin'ireo samy mponina. Fanadiovana lakandrano feno loto sy tsentsiny zavamaniry natao iny tamin'ny alalan'ny IMO fa misy asa goavana ihany koa natomboka androany ny fanamboarana lakandrano ampiasaina fitaovana vaventy indray izy ity lakandrano izay miainga avy tsy Mahamasina hatreny Analakely toy hatrany Antanimena ary haritra hatrany amin'ny 420 volana any zany asa izany, zany hoe roa taona zany fa matsimbola fandrombona ny AFD sy ny vondrona Europiana ary ny fanjakana malagasy no ahafahana manantanteraka izay ary nandritra izay asa izay dia isy fanelingelenana ny fifamoivoizana ka anentana ny tompona andraikitra ny rehetra moa ny fananana faharetana satria tombontsoa ny daholobe ny fahavitana izay tetika asa izay araka ny vaovao Angoniny Ambinitsoa Andriamatsarively sy Rocher Andriamanaro. Mizara roa ny fanamboarana lakandrano eto Antananarivo dia ny eny Analakely sy Antanimena. Faharoa ny fanalebiazana ny fivoahan-drano amin'ny faritry ny kianja Baria Mahamasina. Haharitra 7 volana ny asa. Dalo efa vita no apetraka ho an'ny Mahamasina mba hampalaky ny asa. Tanterahana faran'izay aingana tao aorian'ny etude satria efa mikaikaiky ny vahoaka malagasy miandry ny vokatra. Efa action tsika zao efa manantanteraka ny asa ka eto ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano fanadiovana ary fidiovana dia mangataka ny faharetantsika fa anatanana mateonina tsy hisy tsony ny tondradrano rehefa tonga ny fotoana rotsak'orana. Fantatsika fa betsaka ny rano miandrina ary misy ihany koa ny olana ateraky ny tondradrano amin'ny fotoana rotsak'orana amin'ireo toerana iva eto amin'ny Antananarivo renivohitra. 1 million osisitsika teo no azo ny vokatsoa amin'izao fotoana izao ny mponina eto Antananarivo atomboka eto Mahamasina, Analakely ary Antanimena. Mangataka ny faharetantsika anana foto-drafitrasa tsara isika ary eto dia manatsipika ny fisaorana sady amin'ireo mpiara-miasa sy mpiara-mirantoka amintsika dia ny Union Européenne eo ihany koa ny ekipan'ny ambassadeur de France eto Madagasikara, ny AFD izay miara-miasa hatrany amin'ny fitondram-panjakana malagasy tsy mijanona amin'izay toerana izay ihany hoe Analakely, Tanimena, Mahamasina fa mbola itoy hatrany Besarety, Akorondrano sy ny sisa izao asa izao. Ny famatsimbola dia farombonan'ny AFD ny vondrana Europeana ny fanjakana malagasy mitetina 3,50 tapitrisa euro na 5,7 miliara ariary. Misy ny famindrana mpivarotra sy familindalana ka hanelingelina ny fifamoivoizana. Marihina fa ny tondradrano eto Antananarivo dia noho ny fahatsitsiman'ny lakandrano ateraka ny fitombon'ny mponina izay mahery ny 5 hetsy sy 2 tapitrisa amin'izao fotoana izao. Ny fanorenana tsy ara-dalàna, ny fiparitahan'ny fako ary ny fivavahany toetrandro. Miantso ny rehetra mba hanana faharetana ny ministeran'ny rano izay misolotena ny fitondrana foibe, ny hananana tanàna madio sy mahasalama ny tanjona. Zany fahavitana izay tetika asa izay fa hidra lafim-baovao hafa indray isika natonga tamin'ny fomba ofisialy androany ilay fisoratana anarana biometrika ho an'ny olom-pirenena 12 taonany miakatra ka tany faritra Mantsiatra ambony nisy ny atitany no nanokatra izany ary nazavainy tao anatin'izany ny antony sy ny tombontsoa amin'ny fanatanterahana izany araka izao fanazavana nampitainy solotena televiziona malagasy ary Rajon Arson sy Aina Randriana Arson izao. Fanavaozana ny soram-piankohonana, ny fahizina, fanatsarana sy ahafahana maneho ny mampiavaka ny tsiraray ka hitozoina amin'ny tanjona izao tokana no antony hoetsika fisoratana anarana biometrika
ny olo-pirenena 20 taona no miakatra no voakasika amin'izany hoy ny minisitry ny atany sy ny fitendram-pahefana Andriamatoa Rakotona Andrasana Handritra Velonjara Tiaray tamin'izany fanomboana ofisialy ny fisatananarana biometrika izao tokana izany ho an'ny faritra Matsatram-bony. Maro amintsika no mbola tsy voasoratra, maro amintsika no tsy azoro ny mombamombantsika tsirairay any amin'ireo toerana tokony hitazomana ny mahaizy-antsika tsirairay avy any amin'ireo komunina tsirairay avy, ka izay indrindra natoka ny fitondram-panjakana iroso amin'ity enrôlement biométrique ity mba ahafahana manavao manatsara ary mametraka araky ny tokony ho izy ny mombamomba ny olo-pirenena tsirairay mihoatra ny 20 taona. Ny tanjona dia azahoan'ny olo-pirenena rehetra 20 taona no miakatra ny sitraka ny fiankonana sy ny fahizina identité zany mazava maropototra ary ara-dalàna. Ny malagasy rehetra dia mananjo hanao azy io mamiampona ary indray mandeha ihany ezahana ampiasaina amin'ny fifidianana rehetra ho avy izy ity. Anao ezaka ny fitondram-panjakana mba hanatsara ny tontolon'ny fanatanterahana ny fifidianana eto amin'ny firenena ho apetraka avy amin'io base de données biométrique io no anatanterahana-tsika ny fifidianana rehetra. Zava-dehibe ny fanatanterahana an'izay amin'ny fametrahana ny fahamarinana eto amin'ny firenena, fametrahana ny tontolo politika sy ny lalao politika madio eto amin'ny firenena, ka manentana antsika rehetra anatanteraka fisoratana anarana biometrika ito. Misy distrika 20 no anomboana azy fa ny 9 avril 2024 dia distrika 570 indray no anohizana azy io. Tonga dia vonona isoratra anarana satria izy mahasolo ny karapanondro rehetrarehetra hanaonao mihitsy. Natonga nanandray anjara amin'le enrôlement biométrique moa zany dia ohatrany hoe mba mahafinaritra anao hoe halaky vita ny dossier mba tsy mila mivezivezy zany fa mba malaky tonga dia vita vetivety le izy. Ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika Madagasikara, ireo mpanolontsaina avo, ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta moa no nanomboana azy io ny 17 oktobra 2024 ka i Matsatram-bony no isan'ny nomboana ho an'ny fanampariana azy. Malagasy hatrany amin'ny roa tapitrisany moa no kendrena ho vita ao anatin'izay fisoratana anarana biometrika izay raha ny tombatombana hatrany amin'ny volana Jolay amin'ity taona 2024 ity ary efa nisy moa ny andrana natao teny amin'ny distrika na Tsimondrano ny volana Janoary lasa teo ary efa araka nambara teo ihany koa rehefa natomboka tamin'ny filohan'ny fanavaozana sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay fisoratana anarana biometrika izay ary anisany nanomboka izany ihany koa ny mpianatra ny université n'Antananarivo anisy atarany izany teto amin'ny préfecture n'Antananarivo. Tsara ihany koa moa mampafantatra fa distrika maro manerana nosy no efa nanaovana izay fanomboana amin'ny fomba ofisialy izay androany ary hitatra tsy kelikely amin'ny faritra rehetra izany araka ny vaovao entin'ny Prisca Rakotona Andrasana antsika eo amin'ny sary Andra Rajonarvo. Nosafidina manokana ny université no izy ivony fahalalana sy fahendrena toerana itobiny ireo tanora malalatsaina sy ho avin'ny firenena. Ny laharana araka izany ny fisoratana anarana biometrika ho an'ireo mpianatry ny université an'Antananarivo. Anisan'ireo tonga ny lahatra vao maraina hitendry sarobidy. Inona avy ary ireo dingana tsy maintsy lalovany raha isoratra anarana biometrika. Mandeha tsirairay tsika tompoko mameno ny formulaire. Io formulaire io dia misy karazany roa, A na B. Le A zany dia ho antsika rehetra ho an'ny olona izay manana antota taratasy mahakasika azy, ohatra kopinaterahana, karapanondrom-pirenena, ny permis de conduire na ny passeport ihany koa. Fa ho an'ny formulaire B zany dia ho an'ny olona izay tsy manana taratasy izay manamarika azy. Vita izay dia alaina ny lavitondro. Dia eo ihany koa manohy eo ny fangalana ny sarin'ny atimaso na ny irisy. Ary
eo ihany koa ny fangalana ny sary mihitsy ny endrikendriky ny tarehantsika dia misy ny fanasoniavantsika zany a amin'ny alalan'ilay style ny izay voarakitra rehetra momba antsika miainga amin'ireo taratasy a mahakasika antsika ao aorian'izay a dia mahazo an'ilay coupontsika misy an'le hoe numéro unique d'identification dia iny a laharana tokana iny zany no hoentsika amantarana antsika azonazana hoe mora ihany ny fanatanterana an'le enregistrement satria ny mombamomba ihany no soratana ao toerana teranasyny rehetrarehetra izy zao le laharana tokana azo avy amin'ny tompona andraikitra izay misy an'le enregistrement natao teo ambaran'ny filohalefitry ny université an'Antananarivo moa fa natao hitsinjovana manokana ireo mpianatra no ny safidianana azy ireo hanomboana ity fisoratana anarana biometrika ity. Tanora moa no hoavin'ny firenena tena ilaina amin'ny hoavy tokoa ny fananana izay fihizina biometrika izay ho amin'ny lafiny maro zany eny amin'ny sehatra ny fandraharana rehetra eny amin'ny fikarakarana ny atotan-taratasy dia heverinay hoe tena mety tsara ilay nisafidianana hoe université an'Antananarivo no nanomboana izao hetsika izao. Hisokatra ho an'ny mpianatry ny université an'Antananarivo mandritra ny 10 andro ny fisoratana anarana biometrika. Raha ho an'Antananarivo manokana dia ahitana ivitoerana fisoratana anarana eny amin'ny distrika tsirairay. Ho an'ny Antananarivo manokana dia misy ivitoerana fisoratana anarana biometrika koa any amin'ny distrika tsirairay avy, any Antananarivo renivohitra ohatra dia misy any amin'ny Fokotany any ahafahantsika misoratra anarana. Tsara marihana fa tsy voatery hoe monina amin'ilay Fokotany ianao vao misoratra anarana na hoe monina amin'ilay distrikta vao afaka misoratra anarana ao amin'ilay ivitoerana any amin'ilay distrikta fa naiza misy anao eto Madagasikara dia afaka misoratra anarana amina ivitoerana ianao naiza misy anao. Afantatra moa fa distrika roapolo manerana any Madagasikara no nisantatra izay fisoratana anarana biometrika izay tamin'ity fahatelon'ny volana aprily ity. Itoy manerana any Madagasikara ny hetsika izay tanterahan'ny fanjakana malagasy tohanan'ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny prodigie. Fidirana tsikelikely amin'ny tontolon'ny numerika moa izay fisoratana anarana biometrika izay fomba fiasa digitalisation ka ohatra nahitana vokatra iray lehibe amin'izay fomba fiasa digitalisation izay ny fiainan'ny kolikoly rehefa miaina izany ohatra zao ny any amin'ny commune Diego Suarez any miaina ny kolikoly vita vetivety ny asa eo ny soram-piankonana ohatra ny taratasy rehetra ilaina amin'ny raharaha eny anivon'ny commune ary afaka roa taona raha nambarany be ny tanàna dia efa digitalisé avokoa zany ny fomba fiasa ao anatin'ity commune ity. Etsakilany ihany koa nefa dia miroso ny politika mpanjakana amin'ny fanofanana ireo teknisianina manao ny fandrafetana ny fanoratana anarana biometrika izay efa natomboka teo amin'ny faritry diana araka ny vaovao eto ny Ambinitsoa Andriamansarivelo Stéphane Alphonse ary Grandeur Slim. Vetivety dia rava ny filaharana amin'ny mpilaraharaha eto amin'ny commune Diego Suarez. Digitalisation ny fomba fiasa ny mahatonga izany ary tratrana dia vitsivitsy azan'ny mpiasa raha oharina amin'ny mpilaraharaha izay tsy latsaky ny 200 isan'andro. Napetraka tao amin'ny commune izay digitalisation zay fa indrindra ny ao amin'ny état civil, ny copie, ny acte de mariage tokony fa ao agnatin'ny serveur commune zay depuis dans les années 40 jusqu'à 1985 angamba fa ao agnatin'ny serveur daholo zay. Mitendry bouton ray dia mivoaka eo ny commune ny copiany fa mitady adjoint izy na directeur de l'état civil anao soniany igny. Midika zany farafabeany eo amina 30 minutes eo dia azony ny copiany raha ohatran'izay. Fa mpiasa vitsy marina fa zay ihany solution io digitalisation io ihany ny solution anomeny copiany ao anatiny 30 minitra fotsiny. Tena miaina ny kolikoly. Miaina ny kolikoly satria mampamisy kolikoly io maika izy dia misy panerana ambany agny miraitsy kombakomba mampiasa ny commune. Amety fa vitako malakilaky ty fa i kolikoly zao
azadintsika fa olona hoe manao anazy io olona le manao asa sy le olona manome le vola le vaolana i digitalisation io tokony atao fomba fiasa amin'ny bureau rehetra ny digitalisation toy ny ato amin'ny commune de Gossereuse hoy ity pilararaha ity. Ny bureau mpanjakana jiaby zegny mba hagnano karaha zegny zany hoe tout ce qui est zegny le dossier mpanjakana zegny andeha hizavan'le olo mba tokony malaky zegny izy mizaha izy mba tsy ho sahirana zegny izy amin'izay fotoana. Izao tokana tetika sahamantarana ny mahizy azy ny olona iray ny fahizinana mbola tsy ampy ny kopia naterahana sy karapanondro ny passeport na koa permis de conduire fa mbola tsara lavitra raha miampy laharana biometrika. Raketina amin'ny alalan'ireto fitaovana avolenta ireto izay anaovan'ireto tanora teknisiana fiofanana ato amin'ny faritra Diana mandritra ny 9 andro ohatra. Raha managna io numéro d'identification unique ianao zany hoe maha anao dia na de tsy hanagna le pièce resahiny teo agnanao raha andeha lavitra karaha hoe numéro de série anao manokana zay zany mahatsara atsika hagnano anazy. Ahitana fanofanana ny distrika telo aty amin'ny faritra Diana atao eto de Gossereuse ny an'ny distrika ny Antsiranana voalohany sy faharoa miaraka aty Ambanja Inosbe ary mitokana ny distrika Nambilobe iombonana amin'ny erany nosy izao fanofanana izao. Ny anoizatsika ny vaovao dia mikasika ny famana ny olona herinaratra mikasika ilay tetika asa volobe aiza ho aiza amin'izao fotoan'izao raha ny vaovao farany nampahafantarina androany dia hiainga tsy ho ela ny fanamboarana ny lalana mihazo izay tetika asa izay misy tohadrano mokatra herinaratra satria efa vita tany amin'ny taona 2024 avokoa ireo dingana amin'ny fanadihadiana ara-teknika, ny ara-tontolo iainana, ny ara-tsosialy ary ny ara-toekarena raha ny fampahafantarana tamin'ny mpanao gazety androany izay hoentiny Aina Rabetany sy Filarzona. Hatomboka amin'ity taona ity ny fanamboaran'ny fanjakana ny lalana mihazo ny tetika asa volobe izay misy ny tohadrano hamokatra angovatra amin'ny 20 megawatt hoy ny CGSV izay orinasa misahana ity tetika asa ity. Hirosona avy hatrany aorian'izay ny fanamboarana ny fotodrafitrasa. Dingana izay hirosona tao aorian'ny fanatanterahana ny fanadihadiana ara-teknika, ny ara-tontolo iainana, ara-tsosialy ary ara-toekarena tamin'ny 2024. Ahafahana ihany koa manatratra ny tanjona hamitana ny asa amin'ny taona 2024. Ny tanjona 2024 dia tsy tanjona tetika asa volobe ihany fa tanjon'ny gouvernemanta malagasy mihitsy satria asa adino fa ny 2024 raha namaritra ny gouvernemanta malagasy dia tokony hitombo any amin'ny 20 isan-jato any ny olona misitrika ny angovo azo vaosina eto Madagasikara ary manana anjara toerana lehibe amin'izany ny tetika asa volobe satria hitondra ny eo amin'ny 5 na 7 isan-jato anatin'izany tanjona izany. Raha mijery isika ka nametraka ilay lalam-pahamehana izahay miaraka amin'ny fanjakana amin'ity taona ity hoe amin'ity taona ity no hanomboana ny fanatanterahana ny fanamboaran-dalana ny fanjaika amin'ny vantana amin'ny tetika asa dia azo lazaina zany fa anisany tena hoe dingana lehibe zany satria raha tsy vita ny fanamboaran-dalana tsy afaka apetraka ireo fotodrafitrasa mifanaraka amin'izany. Azo refesina dia izao hoe rehefa mirositsika amin'ny tena fanatanterahana travaux manomboka amin'izay fametrahana ny fanamboaran-dalana izany dia efa tafiditra ao anatin'ilay fotoana 4 na 5 taona ametrahana ireo fotodrafitrasa rehetra izany ary tombo lehibe ny ahafahantsika mametraka an'izany dia izao mba ahafahantsika miroso aingakaingana kokoa anatrarantsika n'ilay 2024. Ho toto-saina amin'ity taona ity ho iatran'ny CGSV ny fanatanterahana ny tolobidy ho an'izay ianao ny asa efa vita ihany koa ny fanasokajiana ireo karazana orinasa ilaina amin'izany. Tena anisan'ny dingana lehibe izay mifandraika amin'ny laram-pahamehana amin'ity taona ity dia ny fahafahantsika nanao ny préqualification ho an'ireo orinasa izay eritreretina famarana ny traikefa sy ny fahafahana sy ny fahalalana mametraka ireo fotodrafitrasa lehibe. Mizara loha anankitelo ny fotodrafitrasa dia ny loha génie civil zany dia ny loha électromécanika ary ny mikasika ny fitaterana an'ilay herinaratra dia efa vita somatsara tamin'ny herintaona zany ny préqualification andreo entreprise ireo ary amin'ity taona ity moa zany tsika dia hanao ny lancement ny appel d'offre na ny antitorobidy.
naterina fa anampy betsaka amin'ny fanomezana tosika amin'ny famatsiana herinaratra ao Tomasina sy Antananarivo izao hoy ny tompon'andraikitra. Angofon'ny herinaratra izay hoentin'ny fotodrafitrasa ao amin'ity barrage hydroélectrique amin'ny Volovey ity dia 20 mégawatt. Rehefa nisy an'ilay optimisation izay natao tamin'ny farany teo dia tafiakatra 20 mégawatt izy amin'izao. Ary ny vokatry ny herinaratra izay mivoaka ao dia 770 gigawattheure. Nisongadiny ireo tamin'ny tatitra natao tamin'ny mpanao gazety mikasika ny forosiny asa amin'ny tetikasa Volovey ity. Andresaka kely mikasika izay tetikasa Volovey izay ihany koa moa ny ministry ny Angovo tany Tomasina raha nijery ny fisotry ny asa famanana olana amin'ny herinaratra tao aoriana ilay rivodoza kezana izy. Fantatra ihany koa amin'izao fotoana izao fa efa mivelona hatrany amin'ny 5.7 ny herinaratra raha ho an'ny tanàna ny Tomasina nijery ny fomba anamafisana ny asa ny ministra ary nisy fanolorana fampitaovana hoentina anarenana izay herinaratra izay araka ny fampitambavaon'ny Romuald Rakotoarimanana sy François Jean-Jacques. Raha nitatitra avy tamin'ny Jirama sy unité de coordination dia 750 n'ireo mpanjifa ny Jirama eto Tomasina no efa misitraka jiro amin'izao fotoana izao. Izany hoe manodidina ny 437 alina tokantrano amin'ireo tokantrano 5 alina mpanjifa. Mbola ao anatin'ny ezaka araka izany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao amin'ny fanarenana ny jiro eto an-tampon-tanànan'ny Tomasina sy ny manodidina. Ny famerenan'ny herinaratra dia misy dingana telo. Ny dingana voalohany dia eo amin'ny famokarana, ny production. Ny site de production eto tanàna zany dia anankiroa, Volovey sy Enelec. Ny Volovey dia nisedra fahasimbana goavana tamin'ireny rivodozy ireny ary mbola tsy afaka mamokatra amin'izao fotoana. Fa ankoatran'izay efa misy mamokatra ihany eto amin'ny ampahany dia ny Enelec. Dia ny Enelec zany rehefa mamokatra dia mila alitobaka aty amin'ny réseau le vokatra vokarin'ny Enelec. Dia ny dingana manaraka zany dia mifamerenana an'ilay réseau de transport d'électricité zany. Ankoatran'izay rehefa vita le réseau dia miray lalana amin'izay dia mifamerenana le branchement makany isa-tokantrano. Dia efa misy orinasa anankisivy miandraikitra an'izay famerenana le branchement izay. Prestataire zany izy ireo izay vatsian'ny Banque mondiale vola. Hentitra ny ministry ny Angovo sy ny akoranafo amin'ireo minia manao kolikoly amin'izay famerenana ny jiro eny an-tokantranon'ny mpanjifa izay. Mila volonté tsirairay zany le ady amin'ny kolikoly. Le ady amin'ny kolikoly koa avaty amintsika mpanjifa. Raha itsika izao no mandraviravy amin'le mpiasa, le prestataire manao kolikoly, dia itsika mihitsy zany mampirisika le kolikoly dia tsy vao ady arahana zany le ady amin'ny kolikoly. Fa tokony ho tratra io avec une bonne stratégie dia fanaraha-maso amin'ny antsaka sy andavany. Anisan'ny ezaka hoentin'ny fitondram-panjakana ihany koa ny fanarenana ny Volovey ka hiara isalahy amin'izany ireo mpiara-mombon'antoka. Nisy ny fanolorana transformateur roa izay manana tanjaka 903 kVA izay avy tamin'ireo mpiara-mombon'antoka. Efa andalana ihany koa ireo groupe telo manana tanjaka 900 kVA avy tamin'ny fitondram-panjakana malagasy izay afaka mamokatra herinaratra 2.4 mégawatt. Ny vahaolana hoentsika zany dia vahaolana mandeha any amin'ny famerenana tsikelikely izay famatsiana herinaratra izay. Dia tafiditra anatin'izany ny fanolorana ny transformateur anankiroa moa ilay izy 2000 kVA, 600 kVA, manome 2600 kVA. Io dia anampy amin'ny famerenana tsikelikely herinaratra eto Tomasina satria hiaraka hiasa amin'ilay groupe io misy groupe anankitelo 800 kVA zao miala any Antananarivo efa any an-dalana ho aty Tomasina. Io le groupe anankitelo io zany no hiaraka hiasa amin'ito transformateur ito manome 2.4 méga. Anampy atsika amin'izay famerenana ny herinaratra izay. Ny orinasa Enelec ihany no afaka namokatra herinaratra ho an'ny tanànan'ny Tomasina ka manodidina 12.10 mégawatt isan'andro ny herinaratra vokariny. Ny 12 mégawatt amin'ireo no ampiasain'ny Jirama namerenana ny ampahan'ny jiro teto Tomasina. Marina fa manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 mégawatt ny filana herinaratra. Ankehitriny mila 15 mégawatt fanampiny izany afahana mamerina ny loany ny herinaratra eto an-tampon-tanànan'ny Tomasina.
mandeha zany ny famerenana amin'ny laony ny herinaratra fa mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny fanaovana ny asa sosialy fanampiana ireo traboina ataony eo anivon'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina misy tokantrano hatrany amin'ny 770 zao sitraka izay fanampiana izay ho an'ny omaly manokana ahafahan'ny mponina tena miverina amin'ny fiainana andavanandro araka ny famitambavao Esther Savinas sy Aïssa Abbas solitena televiziona malagasy Antomas Natra. Vinanasan'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina ny hanohy ireo asa sosialy izay efa nataon'ny teto Tomasina nandritra ny rivo-doza Gezany. Arak'izany, marefo miisa 770 no nisitraka fanampiana nahitana vary, menaka, siramamy ary savony. Ao ihany koa ny fanitso ka noraisin'ny ministera tanana ny fanamboarana sy fametahana izany isa tokantrano 770 ireo. Tanjon'ity hesika ity ny hamerenana ny fiainan'ireo traboina ireo ka isan'izany ny famerenana azy ireo ana-tokantrano. Toy ihany asa izay efa natao teto Tomasina ihany izy ity rehefa voatendry ministra mponina moa ny tena koa dia ny safidy manokana ny jery ny Tomasina hiazakazaka ity indray no izana ny asa dia rehefa tonga teto ny tenanay dia nahita fa mbola misy olona traboina zany izay mbola mipetraka amina site d'hébergement izay hitantsika manoloana antsika reto dia nanapa-kevitra ny hanome tafo hanangana ny tranon'izy ireo izahay ahafahany zareo miverina isa-tokantrano ary izany koa dia miampy vivre PPN izay ahitana vary, menaka, siramamy, savony izay ahafahany zareo miatrika an'izany fifindrana zany. Nitondra faisana nandritra ny rivo-doza ihany koa ny braoparitra ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina Atsinanana ka anisan'ny vaindohan-draharaha ny fanamboarana izany. Eo koa ny fijerevana ny bureau izay misy ny mpiasan'ny population manokana satria rehefa teny toeranay teny tenanay dia nahita fa tena mbola simba tokoa tsy azo ampiasaina mihitsiny dia efa eo ampanamboarana koa zany izay ny tafo ahafahan'ny mpiasa rehetra miverina mba ahafahany zareo miconcentré kokoa amin'ny asa eto Tomasina satria mbola misy ezaka tsy maintsy enjehana miaraka amin'ireo unité de coordination izay efa napetraky ny filoham-pirenena eto amintsika eto. Nitohy tamin'ny fanolorana fanampiana ho an'ireo marasy saboina ao amin'ny hôpitaly CHU Morafenina ihany koa izany ka isan'izany ilay iray mpianakaviana Tradoza Tesambalamanasy nandritra ny asa famerenana ny herinaratra teto Tomasina. Amin'izay fitsinjovana ny marefo izay ihany dia ifantoka any amin'ny tapany atsimo nosy iny ihany koa ny ezaka ataony fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao satria misy commune hatrany amin'ny 2 any amin'izao fotoana izao ny voasokajy ao anatin'ny faritra mena izany hoe ahina iarany tsy fanjarian-tsakafo sy ny faharefoana ara-tsakafo ka mandray andraikitra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny BNGRC miaraka amin'ireo fikambanana sy malala-tanana maro samihafa hitondra fanampiana ho an'ireo mpiray tanindrazana any amin'ny tapany atsimo nosy iny araka ny vaovao ny angony ahina ny iverenany tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika any amin'ny tapany atsimo nosy commune 2 anatin'ny distrika maromaro any amin'ny faritra Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Fitovinany ary Vadivavy no Tandimdoza ary Aray Maso akaiky. Dia rahantsika malala ihany koa amin'izao fotoana izao ny zava-misy any atsimon'ny Madagasikara fa efa miloko mena misy any amin'ny commune 2 ao anatin'ny district anankidimy zany hoe fa tandoniny fanjarian-tsakafo sy ny sécurité alimentaire amin'izao ny teny izao dia mifampiresaka tamin'ny donateur ny BNGRC dia ny raha nanapaka atao fa ho alefo any atsimo mba ahafahana miatrika faran'izay aingana anio loza mitatao any atsimo io ireo fanampiana ireo manomboka aty amin'ny Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Anosy ary Atsimo Andrefana. Ifantoka manokana any atsimo indray ny fanampiana isorohana ny fianaky ny krizy. Tsy mitazapotsy ny fanotondra ny anjara biriky ny amin'izay fanampiana ny mpiarabelona izay ny fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany. Vary, voamaina, menaka, misy siramamy koa izy ireo ho an'ny vahoaka malagasy marefo. Na dia Tandimdoza amin'ny resaka tsy fanjarian-tsakafo ary ny any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara tsy mbola misy ny ainana fohy hatreto. Efa vonona kosa ny fandefasana fanampiana miainga eto Antananarivo any amin'ireo commune voasokajy ho faritra mena izay iainga Rapitso
ka ny BNGRC no andrindra ny fizarana ireo fanampina maika ireo manomboka ny talata ho avy izao. Fa amin'izao akatoko ny fetin'ny Paska izao dia nanao be midina tena mitsena nandravoanga ny maraina teo ny tompona andraikitra teo anivy ministera ny varotra nanaramaso ny vidin'entana nanaramaso ihany koa ny kalitaon'ny entana amidy fisorohana no mety ho fanararotana misy rehefa fotoana ny fety tahaka izao satria matetika misy izay trangany zavatra izay ka izay no anton'izay fidinana ifotona ataon'ny tompony andraikitra izay teny ihany koa nanangona ny vaovao Olivier Andriamrolo Miaja sy Erra Kodomalala. Ao anatin'ny tarakasim-barotra rehetrarehetra voasokatra amin'ny tsena na tsy ho azy ny tompony dia disponible foana mangataka ny fanaramaso ao mbola miantrany ankonvocation ianao satria mbola be dia be ny olona tsena ho tsikanay dia manantona any ianao mitondra ny tarakasim-barotra rehetrarehetra ny vinety sy vinety ny balance notsirihana nandritra izao fidinana ifotony izao avokoa ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro na mpifanarahana amin'ny vidiny aradrariny na ampamongady na ampamonjara misy ny tsy mifanaraka amin'ny vidiny tokony ho izy na ampidinina avy hatrany. 224 000 poissons. Anitsika izay. Zay mantsy ety maka fa retsy any amin'ny grossiste. Efa ananany atony mba intsokely. Akoatra ny fanaraha-maso ny vidin'entana dia nojerena akaiky ihany koa ny lafin'ny kalitao ka nisy ny vary nogiazana rehefa tsy nanaraka ny fenitra tokony omena ny mpanjifa. 13 sac aloha zany no tratrany tamin'ny fitsiriana nataon'ny ekipa androany. Misy tamin'io apahany vary simba, vary lena zany ary misy tamin'ny apahan'izy io vary nafangaro maloto ihany koa. Dia izay rehetrarehetra izay moa dia fanjikan-dalàna raha jerentsika ny lalàna mifeny fiarovana ny zon'ny mpanjifa dia tsy maintsy mandray andraikitra avy hatrany izay eto amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Ho an'ireo mpivarotra tsy manana ny atota taratasy-barotra mazava na tsy feno dia nomena taratasy fampiatsoana na convocation. Nomena fotoana foa kosa ireo tsy nametraka ny vidin'entana mba metraka izany amin'ny entana tsirairay ary tsy ny eto amin'ny tsenan'andravoangy ihany no misy fitsirihana tahaka izao fa araka ny toromarika avy amin'ny ramatoa-minisitra dia manatanteraka fitsirihana avokoa ny ekipa rehetra eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana manerana ny nosy asa izay efa fataon'izy ireo andavanandro saingy no amafisina rehefa katoko ny fety tahaka izao. Akoatra izay resaka sakafo izay rehefa fotoana ny fety tahaka izao dia zava-dehibe ihany koa ny fametrahana fandrindrana ny fifamoivoizana ny fametrahana fandriampahalemana ka mahery ny 7 arivo eo ny polisy isahana izany manerana nosy amin'ity fetin'ny Paska ity. Akoatra ny fisahanana ny filaminana anivon'ny fiarahamonina dia mitoetrany ihany koa ny fanenjehana ireo mpanilitsao sy ny mpanakorotana any anatin'ireny tambazotra ny serasera ireny raha nambarany tale jeneralan'ny polisy pirenena ho tateriny maritra Ramarokoto sy Toaina Rakotorafontsy. Polisy mahery ny 707 arivo no ahetsika manerana ny Madagasikara hitandro ny filaminana mandritra ny fetin'ny Paska. Isahana ny fatra Analamanga ny 702 arivo amin'ireo. Isy polisy hitandro ny filaminana eny amin'ireo fiangonana manatanteraka fitaovam-pivavahana indrindra ny amin'ny alina toy izany koa ireo toerana be olona sy be mpitsangatsangana mandritra ny fetin'ny Paska sy ny anatsinain'ny Paska. Miasa avokoa ny polisy rehetrarehetra consigné ferme izay na ny olona tsy mpiasa ny an-dalambe zany dia avoaka ny an-dalambe tanteraka avokoa izy rehetrarehetra ireo na ny mpiasa birao dia ivoaka iantsehatra ny an-dalambe avokoa ny polisy rehetrarehetra ametraka polisy amin'ireo fiangonana maro samihafa rehetra manerana ny Madagasikara. Ny fitaovana vita be koa ampiasain'ny polisy eo ampelantanana mamorona tsy misy ary telonjato fotsiny ataoko hoe fotsiny fa zay no ampelantanan'ny polisy ohatra ampiasaina avokoa ahafahana manao patrouille motorisé, patrouille pédestre, patrouille portée miditra ny elakelan-trano. Mba misy amin'izao koa zany isy atao hoe campagne de malchance, dénigrement, terreur, zavatra tsy mitombona foroporonina etsero eto dia andraisana fanapakevitra entitra koa irery satria manana cybercriminalité moa zany tsika anenjehana ireny olona mpamorona lainga ary tsy izay isambotra apiatra lalàna na iza dia apiarina aminy ary tsisy tombo siala fa apiarina aminy avy hatrany ny lalàna. Fanamby apetraky ny polisy pirenena ny amerenana ny filaminana amin'ny andavanandro. Nametraka ny tanjony izay tsisy ny tsy fandriampahalemana mba amerenana amin'ny laona ny tanteraka ihany koa ireo fandriampahalemana izay dradradradrany sy angatrany vahoaka satria famalina filan'ny vahoaka ny tena antopisinay. Ny polisy pirenena moa dia manana amin'ny fito raha ataoko amin'ny teny frantsay izy dia hoe faire de Madagascar un pays sûr et sécurisé
pour vivre, circuler et investir. Dia napetraka mazava ny paikady atratraranareo tanjon'ireo dia ny fitaovana ampiasaina dia ny olona sy ny tôbila ary ny fiara sy ny fitaovana manarak'izay. Miantso ny fiarahamintan'ny rehetra ny polisim-pirenena ahafahana mametraka ny fandriampahalemana eto Madagasikara. Iverenantsika kely ny vaovao ara-tsosialy amin'ny fitsinjovana ireo olona traboina tokantrano maromaro no nahavitana trano mafy orina amin'izao fotoana izao ireo tokantrano izay niara ny Aitrano tao amin'ny komina Lokomby any amin'ny tapany atsimon'ny distrika ny Manakara iny mena anaty trano fonenana vaovao ireo fianakaviana ary dia feno hafaliana hipetraka ao anatin'izany trano vaovao izany raha ny vaovao nampitain'i Dozité Malala sy Eric Didier. Kasikana teto izay namezana ny raha teto dia misy tokotrana lahelo da tena nalahelo satria sy amoro moa izay verentaka kanefa lahabo izay fagnomezana izay fanjakana izay ambony magnampy anay amin'izay alahelona izay dia nisava izy makasitraka tompoko fa faly da tena faly tokoa ahay zao ato navita an'ity fanakasara ty mba ilvany zafy ilvananaka. Trano semidira dimampolo tafo sy trano be iray no naoriny fikambanana FCRA mpanao asa soa eto amin'ny komina ny Lokomby distrikany Manakara ho an'ireo niaramboina vokatry ny Aitrano ny volana septambra taona 2024 lasa iny. Izao fanamboarana trano fonenana vaovao zao dia fitsonjovana ny mahaolona. Tonga tato zahay tena marary be mihitsy fonay satria sika zany amin'ny mpiavana zany rahalahy dia nanome promesse zahay hoe tsy maintsy amboarinay tranonareo ity dia zao hitanareo trano tsara zao avy amin'ny namantsika karana zay teraka ty Madagasikara satria zahay zany mahatsapa hoe fianakaviana raiky tsika ary manana fitiavana sy fahalahina aty amin'ny tanindrazana. Misokatra amin'ny rehetra ny fiara-miasa eo anivony ny faritra fitovinany ho fitadiavana ny tombotsoan'ny mponina. Ny vahoaka eto angatsiatsika fehizayany ity tanàna vaovao ity. Isorana zareo satria zava-dehibe no nataony ary ny porofony fa nomeny mamaim-poana la ifanomezana izay goavana tokoa satria raha tombanana ny tombam-bidin'izao trano izao mandeha amina lavitrisy izany hoe ny faritra fitovinany zany dia vonona anamora an'ireo hetsika rehetra na reo inisiativa rehetra ka mitondra tombotsoa na mitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka sy ny faritra amin'ny ankapobeny atao anatin'ny fitovinany. Faly ny vahoaka ary tondrako amin'ny mahasolo-mavam-bahoaka ny Manakara ny tenako ny fisaorana ny association FCRA izay angadina anagnana sy vinahitana an'izao foto-drafitrasa mipetraka olovainy ny taranaka zao. Engane hitoy amina lafy ny hafa fa sy tena hoe engane hisy trano hafa fa mba amina infrastructure maro. Nanentana ny rehetra ny lehibe ny filehovany Manakara mba samby hitandrina trany amin'ny fampiasana afo mba tsy ho tratra ny patsaray tsy ho mivava. Raha nananganana trano zany ireo traboina vokatry ny Aitrano tany Manakara dia mifanohitra amin'izay kosa nefa no zavantranga tany farafangana-tany satria nisy trano manodidina ny 50 no noravaina taoriny ny didim-pitsarana izay voaka ka aleo ny solotena televizana malagasy any an-toerana roa le fahiny manana sy mamison tahina tatan'Andrianambiny no ilaza amintsika misy kokoa ny votoatin'izay vaovao izay. Trano fivarotana no ankabetsahany narodana teto amin'ny toerana iray an-tampon-tanànan'ny farafangana androany 2 avril 2024 araka ny didim-pisarana teo anivon'ny fisarana ambony fianaran-tsoa no nanatanterahana izany hoy ny voalazany tompony. Ny taraina nefa ny amponina izay mipetraka eto an-toerana. Mbola miandry fitsaragna tokony ho izy zany hoe vitagna fisaragna zany zay vao mba mamoaka an'le procédure ataony izy. Olona nianatra lasy nianatra zany tokony mipetraka foana zany arara mazanatany farafangana ato anabavy ato ray aman-dreny ato olobe ato tokony afantatra izy hoe ambola eto tany lasana etavonika iaho ray fedina am'tioti ray tany drazana am'tioti tokony isa zany fampiresagna. Noho ny fangatahan'ny tompon'ny tany sy ny didim-pisarana ambony voarainy
dia notanterahana ny fakan'ny tompony izany toerana izany. Manatanteraka an'ity ary nahazo alalana avy any amin'ny tour d'appel nahazo ordonnance hanatanteraka azy aty toerana. Izy ity dia mariako manokana fa nisy iseta aloha teo izay ny taratasy fanatanterahana efa nataony dia efa ty aminay daholo ka araka ny voalazany fitarana laharana fa 50 izay nivoaka tamin'ny 20 mars dia 20 didina ihany koa ny fandravana izay fandrenana nataon'izy ireo amin'ny tany mitondra n'io titre io. Mialoha izay rehetra izany dia efa nisy ny fihaonana mialoha tamin'ny mponina teto araky ny nambarany vaditany. Rehefa nihaona tamin'izy 3 miralahy izay voakasika ny didipizy ny tenako maly dia araky ny valiteny moa dia lavinay ireo didipisarahanay ireo satria tsy mahalala ny momba ny didipisarana ambony lahara fahaefatra ary didipisarana ambony laharana faharoapolo sy eninjato koa dia efa nanaovanay nangatanay fandravana any amin'ny fisarana tapony. Fantenena mipetraka dia ireo rehetra naorina teto ve no narodana avokoa. Satria ao anatin'ny tany atao hoe Basoara dia izay zava-panorina rehetra ao anatin'ny tany Basoara dia miaraka. Ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety ihany teo anivon'ny solon-tenam-panjakana aty amin'ny faritra Tsimonsonana sy teto Farafangana toy ny teto anivon'ny prefektora sy ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Farafangana ihany no nahazo-baovao fa fanatanterahana ny didim-pisarana sy azo ivalozana izao no tanterahana izao. Ireny rehetrareny ny vaovao maresaka eto an-toerana fa amin'ireo maresaka maneran-tany kosa dia maro ireo firenena no mitady fifampitiniana momba ny fampiasana ilay détroit d'Ormuz, ilay faritra-dranomasina manelanelana ny Oman sy Iran amin'izao fotoana izao izay fivezivezen'ny solika efa tsapa maneran-tany manko ny olana izay solika izay vokatry ny ady amin'ny États-Unis sy Iran. Ao anatin'izay ihany koa dia manatanteraka fitsidiana any Azia ny filoha Frantsay manamafy ny fiara-miasa moa no antony ao anatin'izay dian'izay tafiditra ao anatin'izany ohatra ny fiara-miasa amin'ny ara-toe-karena sy ny solika ihany koa. Fa ny vaovao arantsika amin'ity alay ity ao anatin'ny miaraka amin'ny sary izany dia ny fiaingiany ilay sambon-danitra nakeny amin'ny volana. Izy ity izay sidina voalohany tao anatin'ny 10 taona no niainga ao Malta any États-Unis. Misy mpanamory 4 moa mitondra izay sambon-danitra izay antsoina hoe Artemis 2 izay iraka ataon'izy ireo izay araka ity fanazavana hoentin'ny maritra ary marikoto ity eo amin'ny sarin'ny France 24. Vous voyez les moteurs s'allumer. On vous laisse vivre l'ambiance. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Ny 2 avrily 2022 no niainga tao Florida, États-Unis ny sambon-danitra Orion spacecraft. Amita iraka antsoina hoe Artemis 2 mandritra ny andro maromaro manodidina ny volana. Everina ho ny alatsinainy maraina ny sambon-danitra no tonga any amin'ny volana ary anomboka ny asany andalo amin'ny ilan'ny miafina sy ireo faritra mbola tsy nisy nandalo miodidina ny volana. Tsy petraka ao amin'ny volana koa ireo mpanamory 4 avy amin'ny NASA sy ny Agence Spatiale Canadienne fa isidina anatanteraka ny fizahana sy ny fitsirihana ihany ao anatin'ny sambon-danitra. Voalaza fa tafiditra amin'ny fanomanana ny ahafahan'ny olombelona miverina indray eny amin'ny volana ny iraka Artemis 2. Fiverenana izay everiny États-Unis ho tanterahana amin'ny taona 2022. Ny taona 2077 no nisy olombelona nandeha teny amin'ny volana ary izao indray vao nisy sambon-danitra nandeha nakany. Izany hoe sidina voalohany misy olona tao anatin'ny 50 taona. Ny tanjon'ny NASA amin'ity Artemis 2 ity dia ny anangana toby eo akaiky ny faritra atsimon'ny volana. Toerana mbola tsy nisy olona tonga hatramin'izay. Eo ihany koa ny fanomanana sidina any amin'ny planeta Mars amin'ny hoavy. Asa sarotra sy mitaky vola be ny fandefasana sambon-danitra makany amin'ny volana. États-Unis sy Chine no firenena roa voalohany mifaninana amin'izany. I Chine izay mikasa ihany koa ny andefa olona any amin'ny volana alohan'ny taona 2022.
efananandreo manam-pahaizana ny velany moa zany fandehanany any amin'ny volana izay fantatsika fa nisany aorian'ny planeta tany dia misy azoninana ihany koa any amin'ny volana izay no mahatonga andreo manam-pahaizana mijery ny zava-misy rehetra eny amin'ny volana eny dia izay ihany koa no anakatonantsika tanteraka ny vaovaontsika tamin'ity izy mahity ankasitrahana feny sika tsirairay avy tany adogatrany tany nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany raha mpitsindray ny fotoanantsika manaraka mandrafio anary